ampifandiniana ny zavatra efa nataonao Andriamanitra. Ampianaro izay andinika mandrakariva izay efa nataonao. Ampianaro izay andinika mandrakariva izay efa namboarinao. Ampianaro izay tena hoe andinika sy andany fotoana mandrakariva ny zavatra izay efa niteneninao araka ny nambaranao amin'ny bokin'ny Josatoko voalohany hoe aoka tsy hiala amin'ny vavanao ty bokin'ny lalàna ty fa saintsaina andro manalina. Amin'ny anaranao Jesosy, aoka kosa isaintsaina ny mombanao andro sy alina, miasa, mianatra, matory, mifo, manao raharaha, manompo, midery, miankohaka, mandia amin'ny fotoana rehetra na mitendry. Dia aoka Jesosy, ao anatin'izany ahafahanay mandinika ny teninao satria Jesosy, misy teny anankiray Andriamanitra izay marina be amin'ny fiainanay nefa indraindray izay malaina ny admettre an'izany, ny anaiky an'izany hoe isan'andro izay Tompo dia milanao. Milanao ny fiainanay Jesosy, milanao ny fiteninay Jesosy, milanao izay tena molavolana tsirairay avy Andriamanitra. Ny anaranao Mpanjaka, ilay avo indrindra, ilay masina manak'izay. Isan'andro Tompo milanao, isan'ora Tompo milanao, isa-minitra, isa-tsekondra Tompo milanao. Isan'andro Tompo milanao, isan'andro Tompo milanao, 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 isa-minitra, isa-tsekondra milanao. Ny fonisaiko sy fanahy, fonisaiko ny fanahyko, maniry mafy, tsisy toerana takaloko e, eo anilanao, eo ankaikinao ihany, eo ankaikinao ihany Tompo, no matsaray itoetre tsananay ay, tsananay ay. Ratsika araiky teny an'izany isan'andro Tompo milanao dia salady ny tananao androandro sitrakao. Isan'andro Tompo milanao, isan'ora Jesosy, isa-minitra, isa-tsekondra, isan'andro Tompo milanao, isan'andro Tompo, zao Jesosy milanao, isa-minitra, isa-tsekondra, ny fonisaiko, maniry mafy anao, tsisy toerana takaloko, eo anilanao Jesosy, eo anilanao, eo ankaikinao ihany, eo no mahatsara azy toetra.
Vertika zandra sitraka hoe isan'andro Tompo milanao. Ataovy amin'ny fonao rehetra mihitsy tenenanao androany. Isan'andro Jesosy. Isan'andro Jesosy. Moa ny ten'Andriamanitra ao Matteo 4:7-8 Jesosy miteny eto hoe dia Jesosy tamin'ny tiavany Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fananao rehetra ary ny sainao rehetra. Amen. Rehefa tiatsika tsiraray avy matoatsika matsapa-tena indraindray hoe ohatrany mety any ny fiainana tsy misy Jesosy dia satria mbola tsy tena ao amin'ilay fitiava, mbola tsy tena tazantsika ilay alehiben'ny fitiavan'Andriamanitra. Tsy misy fiainana afaka mandroso raha tsisy Jesosy. Fiainana mety mihetsika fa ny mihetsika tsy voatery mandroso ny dikany, mety mihemitra koa ny mihetsika ny dikany indray. Raha vao tsy misy an Jesosy ny momba antsika tsiraray avy dia lavitra ny fandrosontsika. Tsika tena anaiky androany dia sahiteny hoe Jesosy aho tena milanao Andriamanitra, tena milanao ny fiainako, momba na rehetra Jesosy. Aika Jesosy ampipo sady mokon-doha daholo le taloha reny, fa tsy hoe mety ny fiainako rehefa tsisy anao. Mety misy fotoana mety hoe tsy nivavaka izahay dia lasa nahazo zavatra. Tsy midiky izany Andriamanitra fa tsy hoe tsy maninana tsy mivavaka ry izahay. Midiky izany Andriamanitra fa mamindra fo tokoa ianao. Na dia tsy mafeny ny fanekena ry izahay indraindray dia ianao mitoetra marina mandrakariva. Satria ny fahamarinanao tsy ao ambadiky ny action ataonay Andriamanitra, tsy arakaraka ny fitondrantenanay no mahamarina sy mahamasina anao Andriamanitra. Fenao efa zay hatramin'izay le atrizay Andriamanitra. Dia androany Jesosy amafisiny mihitsy hoe ny fony saiko ny fanaiko maniry mafianao, tsisy toerana takaloko ny eo anilanao, ny eo akaikinao ihany Tompo no mahatsara itoetra Tiananayai intuetra tiananayai intuetra tiananayai vertigana intuetra tiananayai aoka tsy le vaolana mamaika anay Andriamanitra fa ianao mpamanolana miditra eo amin'ny fiainana tsiraray avy. Aoka izay Andriamanitra tena tsy ankalaza ny natao raha mihoatra noho ny mpanao Andriamanitra tsara indrindra. Aoka izay Jesosy tsy anadino fa ny antom-pisiana tsiraray avy dia mifantoka aminao Andriamanitra, ary na fomba fiteninay dia any aminao Jesosy Kristy. Ny namorona ny teny teo ambavanay tsy ny dadanay sy ny neninay Andriamanitra, satria na ny ray aman-dreny ary sahiranay mampianatra ny zaza miteny rehefa mbola kely, fa ny fanahinao Andriamanitra ny nampidina ny fitiavanao dia nampianatra anay ny teny amin'ny anaranao Jesosy. Mitenena indray amin'ny vavana tsiraray avy, satria izay miandry anao Jesosy dia misy hery tsy takatry ny saina ao anatin'ny tsiraray avy, mampandroso anay, mampianatra anay Andriamanitra. Zay miandry anao Jehovah dia mandroso elatrano yakarako tony vorma. Zay miandry anao, zay miandry anao Jehovah dia mandroso elatrano
zahay Jesosy, miandranao zahay Tompo, sokafana ny fonay Andriamanitra amin'izao fotoan'izao Jesosy. Ho feno anao satria fantatray Andriamanitra fa eto ianao mikasika, eto ianao anova zavatra, eto ianao anova toepo, eto ianao ampianatra anay aoka tsy ho adininay mihitsy fa ny toeponao, ny fitondrantenanao, ny fahatsaranao, ilay toetranao no nitaonany an-tsara avy ibebaka Andriamanitra. Alleluia. Taontsika nolotra ny fontsika ho an'i Jesosy amin'izao fotoan'izao raha sitraka ao. Atoloro ny fonao androany ho an'i Jesosy. Ho fanatitra velona. Ny dikany hoe velona dia an-tsafidy. Ny zavatra maty tsy manolotra ny tenany amin'ny safidy, fa ny zavatra velona dia manolotra ny fony amin'ny safidy. Dia androany atoloro indray ny fonao androany ho an'i Jesosy. Teny hoe Tompo, manaiky aho, manaiky aho Jesosy, ny ataonao arak'izay fandaminanao. Oh, yeah. Miandry anao Tompo, vangio ren'ny olonao, maniry anao mafy ny fanahy. Atsika rehetra iragira mafy an'izany. Ianao vatolampy itoerany fanahy, avy aminao ny famonjenay. Zay miandry anao, zay miandry anao, zay miandry anao Jehova. Dia andro soe, elatrano iakarako Jesosy. Zay miandry anao, zay miandry anao Jehova. Dia mandroso Sunivu
Yes, dao veritsika ihany. Ataontsika tiaiky ny mino fahatanterahana zany ny amafintenintsika amin'izao fotoan'izao fa tahaka ny elatra ny voromahery. Tsy voatery maka elan lavitra be fa afaka misidina ambony. Mihoatra noho izany nisy toman'Andriamanitra anao manokana ao amin'ny zavatra izay hatrehanao androany. Hitanao, voromahery rehefa avy any ambony, avy any amin'ny 2 kilometatra dia efa matazana ny masony hoe misy bitro ambany ry, tonga dia tazana ilay izy. Alleluia. Tazany lavitra, rehefa midina izy tonga dia tahaka ny fidinany koa ny fiakarany hafanganany. Tahaka izany fahitany Jesosy anao manokana androany. Ao anatin'ny zavatra izay hatrehany, efa mahita anao avy any lavitra izy ary te hipoaka anao tahaka ny fipoaka ny papango zanak'akoho. Tsy haiko na efa nahinao an'izany tsika na mbola tsy naheno, fa vetivety tapitapika eo tonga dia tsy miomana ny reniny. Dia tahaka izany koa tsy miomana ianao ny fanovan'Andriamanitra ny fiainanao. Tsy voatery ny omana hita maso ianao, fa kosa ny fiomanan'ny fonao tena takian'Andriamanitra. Amen na? Fa ny masonao aoka ianao hanovana indray androany. Hikasika anao, hikasika anay ianao Andriamanitra. Ianao ilay namana akaiky indrindra, ilay tena tsy fohinay amin'ny fotoana rehetra, ilay tena manao zava-mahagaga amin'ny fiainanay isan'andro isan'andro. Fa ny masinao avy feno izay. Tataontsika izany izany. Fanay masinao avy eto aminay, mampiononanay anio, kasindray ny tenanay. Fanay masinao avy eto aminay, feno ny herinao sy ny feonao, kasy ny fonay tanterao ny teninao. Fanay masinao avy. Atsika rehetra irahiran'izany antso ny fanay masina. Fanay masinao avy eto aminay, mampiononanay ani, kasindray ny fiainanay, kasindray ny fiainana. Fanay masinao avy, fanay masinao avy eto aminay, feno ny herinao sy ny feonao, kasy ny fonay tanterao ny teninao. Fanay masinao avy, fanay masinao avy.
ta puissance vienne, que ta voix résonne, viens et change nos cœurs, accomplis ta parole, Saint-Esprit, descends sur nous, que ta puissance vienne. Que ta puissance vienne, que ta voix résonne, viens et change nos cœurs, accomplis ta parole, Saint-Esprit, descends sur nous. Latsika mpiaka be fanemasina meno antsika tsirairay avy milanao loatra milanao loatra milanao loatra lazao mihitsy hoe milanao aho milanao milanao loatra milanao loatra milanao loatra zay rehetra Jesosy milanao milanao loatra milanao Jesosy eo ny tena marina Jesosy dia zao hoe ampopo daholo kay le saina mieritreritra hoe mety be zatsy izy Jesosy fa tsokevitra daholo le tenindra indray mivoaka mivava hoe ohatra mety rehefa tsy mivavaka ohatra mety rehefa tsy manompo fa tsokevitra zany Jesosy fa tena marina Jesosy dia tsy manana afa-tsy anao zahay Jesosy tsy manana afa-tsy anao zahay tsy manana afa-tsy anao zahay ianao le tsy miala aminay ianao le tsy miova ny zavatra afaka mivadika ny andro mety hoe tsara be androany araka ny fijerinay fa tapitra indra riva mety hoe misy zavatra mety hoe etretinay hoe mampifaly anay fa misy fotoana foana ny zavatra rehetra fa ianao le mandrakizay Andriamanitra tsy manana afa-tsy anao zahay tompo ianao no andry ankinany fona tsiraray avy iankinany ianteherany Jesosy sokafanay ny fonay avelanay inao tena hoe anavao anamboatra anova endrika hitaridalana ampianatra ananatra hitsinjo lavitra alleluia anao zava-mahagaga amin'ny fiainanay Andriamanitra je n'ai que toi dans le ciel, je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible et même si je tends, Dieu est le soutien de mon cœur. Dans verset 5, je n'ai que toi. Je n'ai que toi dans le ciel. Que toi dans le ciel. Je ne désire rien. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible. Si je suis faible. Même si je tends. Dieu est le soutien de mon cœur. Le soutien de mon cœur. Oh oui, Dieu, tu es. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Mon héritage. Mon plus grand bien, c'est toi, Seigneur. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de
cœur était plein d'amertume. Alléluia. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha. Dieu s'approcha pour me saisir la main. Pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu tu es. Oh Dieu tu es. Le soutien de mon cœur. Mon héritage. Mon plus grand bien. C'est toi Seigneur. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Oh, yeah. Oh oui, Dieu, tu es. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Mon héritage est mon plus grand bien. Oh oui Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. près de toi, je me sens eo aminao Jesosy ny tena mety aminay. près de toi, je me sens bien. Tompo ianao no andriankina-ny foko arenako sy fananako Jesosy io ianao no andriankina-ny fo anilanao no matsara ay. Tompo ianao no andriankina-ny foko ianao arenako sy Jesosy, tsisy atakaloko anao Jesosy. No andriankina-ny hanilanao aferitsika any hoe tompo ianao, tompo ianao, tompo ianao, tsisy hafa ankoatranao Jesosy. Alleluia. tompo ianao no andriankina-ny foko harenako fananako sarobidy eny ianao Jesosy, ianao Jesosy, anilanao no matsara. Aferitsika any anilanao no matsara ay. Tiako mihitsy anao rehetratraka hiteny an'izany. Anilanao no matsara. Anilanao no mahamety ay. Alleluia. Anilanao no mamety ay. Anilanao mampahery ay. Anilanao mampahery. Anilanao no matsara ay. Anilanao no matsara. Anilanao, anilanao, Anilanao no matsara ay. Mety ny fiainako Jesosy le feo anilanao ao matsara ay. Ataontsika asa hiteny an'izany Jesosy mety be ny fiainako le feo aminao. Ny situation tsy azandrasana amin'ny teny, ny situation mety. Tsy hoe vavaka amin'ny teny vavanao mety.
fa ivavano mihitsy ny mamorona n'le situation miteny hoe mety amin'ny anaran'i Jesosy. Ny ilanao ny mety amiko Andriamanitra. Eo le tena tiako indrindra Jesosy. Ny olona mety manana ny filazany, ny zava-misy mety manana ny interprétation ny olona, fa zao ny sofiko Andriamanitra dia efa nivonina fa ianao no enoko Andriamanitra. Ianao no mpamily ny fiarako Andriamanitra. Ianao no mpitantana amin'ny fotoana rehetra Andriamanitra. Dia tsy miova Andriamanitra, tsy iova, tsy aleo amin'ny lalanao aho. Ho tafatoetra minao aho eo aminao a Jesosy. Ndaontsika hivavaka amin'izao fotoana izao. Raha sitraka ao na mitsangana ianao na mipetraka mety foana fahatsangana fotsiny tanao dia ndaontsika hivavaka hiteny hoe Tompo eo aminao ny tena mety, eo ny tena tiako isy Andriamanitra. Tompo atao manakaiky anao sy ny azo fijalianao manakaiky izany lany voanao mivoatra kaisao Tompo ataovy manakaiky anao sy ny azo fijalianao manakaiky izany lany voanao mivoatra kaisarako. Ndaontsika tehaka mafy be ho an'i Jesosy. Ataovy mafy ho an'i Jesosy, ho an'i Jesosy, ho an'i Jesosy izy dia ataovy mafy be. Alleluia! Toy izy ny orakoraka ho an'i Jesosy. Alleluia, alleluia. Tonga amin'ny fotoanan'ny fanomezana voninahitra an'i Jesosy tsika noho ny amin'ireo izay nataony. Alleluia. Ao anatin'izany dia raisitsika voalohany Datoyoby ao aorianan'izay Stefy, ary ao aorianan'ny Stefy Dato Mampiony. Mandroso tompoko. Eny tompoko. Alleluia. Jesosy fa tsara izy. Isaorana moa Andriamanitra nanome tombontsoa lehibe afaka nilolalana tany amin'iny fahatratsinanan'iny amin'izay nirahany anay. Alleluia. Isaoran'Andriamanitra ny amin'ny tombontsoa lehibe mbola nomeny anay nahafahanay nilolalana tamin'ny asany tany amin'iny fahatratsinanana. Faharoa manarakarak'izay isaorana ihany koa mpanompon'Andriamanitra ray aman-dreny atao trano nanome sehatra anay malalaka ny tombonay tamin'ny fanompoana sy ny fanarahana diana an'Andriamanitra tao anatin'izany. Voninahitra ho an'Andriamanitra ihany moa ny joroko vavolombelona eto tafainga atao tavatavy zay ny talata ariva nanomboka tamin'ny fito teo tonga somatsara tao ambodibonary zay teo amin'ny 120 sasany teo zany hoe entre 5 heures de temps manodidina eo le toerana raha le fiara nandeha ny asany ampitson'iny afaka nametaka fisy flyers zara flyers somatsara zay voninahitra ho an'ny tompo tao anatin'ny 2 andro larobia lakamisy zoma vita somatsara ny asa aloha voninahitra ho an'ny tompo nanomboka nangididy tombotro ny cheville droite misy fivotosana kely ny angian'le izy nanomboka nangididy dia nangididy dia za mieritreritra hoe mbola lany moka dia nandeha ny fotoana tonga ny sabotsy maraina gagabe fa akevitry ny hoe tombo pointure angambany nazoaina ny tongotro asangedangeda zany le izy teo amin'ny pointure 43 teo angambany ravinavinaina le izy mivoto dia gagabe inona nampavoto an'ity tombotro ity tsy azoko tsaina le izy hoe lany biby sanan'inona tao anatin'izay fotoana izay tonga amin'ny fotoana ny sabotsy ny fotoana lahady ny fotoana nagalia lasa ngeda be le izy teo amin'ny pointure 46 teo anay angambany dia efa manomboka mandringy ahako tao anatin'le izy tena somary mitaraina kely tamin'ny mpanompon'Andriamanitra fa tsy afenina hoe mivoto be ny tongotro
dia nivoto be manino izy dia io tsy haiko nalany biby na ninona dia nametrahan-tanana le izy dia tonga amin'ny fotoana any ampitso a nametraka tamin'i Jesosy hoe tsy ho tia mihitsy ny sakana tsy hiderako anao eto amin'ny kianjanao androany fa tena nifaly teo amin'ny kianjan'Andriamanitra nandiny faly tao anatin'izany voninahitra ho an'i Jesosy a tonga ny latsinainy efa niniena kely le izy niniena dia ny motivation tato anatiko hoe tompo irahanao taty tsisy aretina mody koa tokony nitaka an'izay sitrany ohatran'izay voninahitra ho an'i Jesosy a miverina pointure 41 izy io mifesika tsara ao anatin'ny kiraro ao a io hitanareo izy voninahitra ho an'i Jesosy tompo fa tsara izy teraina izy dao tsikitehaka mafy ao an'i Jesosy Stéphie mandroso tompoka azafady afaka tantarainao ve ny zavatra nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainanao tao aoriana nandraisanao an'i Jesosy ny tompoko voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany no hijoroko fahavolombelona eto 2018 za nanala baka dia rehefa nandray an'i Jesosy za zany somary hoe mahaihay ihany fa mbola tsy mahay satria tsy mbola nanana an'i Jesosy tamin'izay fa rehefa za nanana an'i Jesosy iny a dia nanomboka nisokatra amin'izay ny zavatra rehetrarehetra nanala baka za dia afaka za taloha indraindray eo amin'ny 6 premier 3 premier fa za nanomboka nandray an'i Jesosy nanomboka nanana an'i Jesosy za dia lasa première de la classe foana ny tiako tenenina zany hoe Andriamanitra dia manokatra lalana ho anao foana ary izy manome mihoatra anao ninina zavatra angatahanao dia mbola omeny mihoatra foana ianao dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany da tsikitehaka mafy ao an'i Jesosy alleloia da tomam-piona mandroso tompoko azafady voninahitra ho an'i Jesosy ny hijeroana vavolombelona za tamin'ny 2007 no hoe nandray an'i Jesosy Kristy ho tonga sy mpamonjy ny fiainako dia tao anatin'izay nisy fotoana ohatrany hoe nandeha teny foana dia nandeha tamina fombana kristianina fa tao anatin'izay nefa dia tsy nety daholo ny zavatra rehetra dia isaorako ny tompo manokana fa tamin'ny herintaona tena tsapako hoe ny fitiavan'Andriamanitra tena hoe ny amin'izany hoe tena hoe fitiavana an'Andriamanitra zany satria za zany tamin'ny voalohany nandraisako an'i Jesosy mba ho tahina dia ohatrany hoe niazakazaka teny foana dia ohatrany hoe mba ho tahina foana dia tao anatin'izay nefa nisaorana an'i Jesosy fa tamin'ny herintaona rehefa nikasihan'ny tompony amin'ny fitiavana an'i Jesosy dia tena hoe natsapa zany fitiavana an'i Jesosy zany ary tena amin'izao ho an'i Jesosy ny voninahitra fa tena hoe taloha zany tena olona mitotototo fa zao tena matsapa hoe manam-piadanana miaraka amin'i Jesosy tompo ao an'i Jesosy ny voninahitra tao anatin'izany koa moa dia isaorana ny tompo fa ho an'ny zanakay izay raha mbola isam-bolana dia tsy maintsy mandoha volany amin'ny dokotera foana fa tena hoe nanomboka tamin'ny 2019 no nentin'i Jesosy teto zay fa tena hoe misy fotoana marary any ankizy fa tsy tena le mandany vola be tsony any amin'ny dokotera fa hoe tena hoe ny tompony manasitrana any ankizy ohatra le zanakay farany iny zao tamin'ny krismasy mahagaga tamin'ny 2019 le izy le mivoaka nany reny ny sofiny dia tamin'izay fotoana zay nisy olona zay moa tamin'izay tonga teo zany dia hoe dana fotsiny no natao makeny aloha fa efa sitrana eo dia zay tsy nanantona moa tamin'izay fa hoe ninahy zany nijereko hoe aiza jereko le sofiny mbola tsy mijanona le izy fa isaorana ny tompo manokana fa tena hoe narary le zaza tamin'ny tapabolana tena hoe manao allergie be fa jerena hoe aiza tsy nisy ninina nivoaka tsony ny sofiny mandraky teny androany tena hoe ho an'i Jesosy ny voninahitra ny ao anatin'izay na amin'ny asako indray dia tena hoe zay rehetra atao ohatrany hoe tsy nety dia isaorana ny mpanompon'Andriamanitra moa rehefa nisy fotoana nentin'ny pasteur ambavaka hoe inona ny atao pasteur fa tsy hita zay atao dia nentin'ny pasteur ambavaka hoe ndana ozy nataony zao atao dia isaorana ny tompo manokana fa tena hoe manomboka projet zay mivady amin'izao tamin'ny voalohany zany ohatrany hoe mitotototo be manao an'ilay projet fa amin'izao fotoana izao tena hita mihitsy hoe misy fanotsonan'Andriamanitra misy tanan'Andriamanitra eo amin'ny asa ary ny farany teo amin'ny tokantranonay mivady tena teo amin'ny tokantrano tena hoe nanao zava-mahagaga satria tamin'ny misy fotoana zany zay ohatrany hoe zay zany tsy hoe miady miboxa fa misy fotoana le mandeha le teny mifandrandratsakely amin'ny teny le mifandrandratsakely amin'ny teny dia samy maratsa nefany dia isaorana ny tompo fa tamin'ny 2 volana lasa zay rehefa nivavaka alina zay mivady misy fotoana izy rery mivavaka dia misy fotoana za fa tamin'izay fotoana zay mivady niaraka mivavaka dia namanginy fanahy masina ilay tamin'izay hoe
mifanekeloka dia mifampivavamba ho sitsana fa tena navoaka teo daholo ny dossier rehetra hatram'izay fa hatram'izao a tsisy nanontany mihitsy ny hoe ary ahoana le tamin'le anina le ahoana le tamin'le anina fa tena hoe ny famela heloka tanteraka izay a ho an'i Jesosy tompony voninahitra. Zao tsika hiteka mafy ho an'i Jesosy. Tonga amin'ny fotoana hanarahantsika ny inona moa zany diffusion ny zavatra tany leo mentsika amin'ny pasteur John ngamba micro mandroso pasteur. Ya sotra betsaka na me micro eto ampipetrahako asombotsombo no jerentsika no ny amin'ny fotoana mino fa raha sitrapony tompo amin'ny heriny dia ho aseho antsika ny ambangivangony a ny amin'ny zavatra natrehana sy natao tany izay isaoran'Andriamanitra fa teo ny fitantanany a sy ny famindrapony a dia tena sombotsombo ilay androany dia miaraka ankafian'izany tsika ho voninahitr'Andriamanitra sa hoe atao mafimafikely zafany ny tantarandroakondro reo a tokony entina tatehan-Tananarivo fa noho ny amin'ny lalana dia voaniainga dia lany izy ireo. Totoy izao ny toeranany a anisany zany fa amin'ny hery vao tena seonareo le tena izy mba atao mafimafikely zafany Entrepreneur zany entrepreneur dia misokotra ny fombafisany mipitoby ambobonary ty kas asy VKL dia misokotra ny varavarana amin'ny tompony any solotopla magasolotopla. Dao tsika tiaka mafy tsara ho an'i Jesosy fa ny solotena mpanjakana eo atoerana no matateraka ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy. Dia misokotra amin'ny fomba ofisialy mititoetra androany fa ekabroapolo avril donc mba asehoantsika ny fifaliantsika hiteka mafy ho an'i Jesosy tsika voninahitry'Andriamanitra sy fahatsarana ho amin'ny tanàna sy ny fiangonana amin'ny Jesosy Kristy avy amin'ny Nazareta tonga fanosoana sy fivoarana amin'ny nafolety voninahitry ny ray zanaka fanamasina. Asutehaka kosa ho an'i Jesosy zao ny hvkl antsika ny ambody bonary hafa mihitsy mipasiny a mila fotoana kely vao hainy espace tena mangotsikotsika ohatrany ahoana efa fitaona sa ovy efa elaela zy inona ny fahatsapanao zao maninona ianao zao nanakory le afaka vita vavaka teo efa misy fahafa ndraiky izany efa renao fa tena sitrana ia teka mafitsika ho an'i Jesosy tanany zany narary nagotsikotsika zao izy zao efa sitrana voninahitra ho an'i Jesosy inona nazo aminy manakory izy zao zay afaka famodiamina ndraiky tompo teka mameo an'i Jesosy narary efa voavina io isanandro ve marary foana tonga tety anao mbola narary zao tsy maninona tsony metsika voninahitra miteka mapety Jesosy dao tsika tiaka mafy tsara ho an'i Jesosy a ifonana fa zay no vita amin'ny herintsika raha sitrapony tompo dia mbola hijeriny toyany a anisany zavatra anankiray tsy voaresaka tao anatin'iny dia ny hoe ny fataterahany fananganana an'le toby hvkl tany ambody bonara dia voady natao nampivady a hitondra ny fahazavany filazantsara zay niraisiny izy ireo a mba hoentina hatrany ambanivohatra ny aviany a mba tsisy overy a ny taranaka faramandimby a dia hitehaka mafitsaritsika ho an'i Jesosy a hitsangana ankoitsika sady andray mpanompon'Andriamanitra hitondra ny hafatra ao antsika avy amin'ny tompo androany a miaraka mitehaka mafitsara. angatahana kely a ny vatandela cœur d'homme Nambatobonara
mba hitsangana kely ety aloha iteran'Andriamanitra tsika rehetrarehetra. Amen. Zafady le niaraka nihira tany reny sotra n'Andriamanitra tsika. Ahofany amin'ny lanitra ny tanao moa ndra-piakatra zareo eto omeo voninahitra Andriamanitra any amin'ny zavatra rehetra. Tsy takatry ny saina ny fiandriana ny fahatsarany ny voninany ny fahalebiaza ny mpanao anao ry ziona zanakavavy. Aoka iravoravo ny mpanao anao ny fonao fa velona ny mpanao anao. Tsy misy takazy amin'izay Andriamanitra. Izy ny Jesosy Kristy mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo mendrika omemboninahitra mandrakizay amin'ny asany. Isory izy ankasitrao izy hofany amin'ny lanitra ny tananao ataovy tena feny fiadanana sy fahatsapana ao anatin'ny fonao hoe ny fahaveloman'Andriamanitra ny mahatoiza ho antsika menakavy. Ary anao ny ariva inoko fa amelombelona tsika eto indray Andriamanitra. Amen. Amin'ny alalan'ny teniny amin'ny zavatra rehetra satria velona Jesosy. Raha vonona vetrantsika dia anomboka re. Alleluia. Reto avokoa ny bekotro maharolatry ny ambodibonara koralina viany zay hey. Hira anankiray sy anisany hira anankiray. Amen. Aisaneteka ho an'i Jesosy androany androany androany. Famindrampo Jesosy no adradraikio tono ny fahendrenao riraikio vola sy arena eny ilaikio nefa hoa tazoneo an-tananao reny aikio. Famindrampo Jesosy no adradraikio tono ny fahendrenao iraikio vola sy arena eny ilaikio nefa hoa tazomeo an-tananao reny aikio. Aiza le taonantsika ho an'i Jesosy androany. Lazaiko anao Jesosy no tena tiako anompo anao reno faniriko e raha nisy napala elosolokio mifone tiako itoeranao reny foko. Lazaiko anao Jesosy no tena kifeko e anompo anao reno faniriko e sina pala elosoloko mifune tiako itoeranao reny foko. Raha nisina pala elmotifeko e mifune tiako itoeranao reny foko. Raha nisina pala eltezastaleko e mifune tiako itoeranao reny foko. Raha misy napala elo efaseko mifune tiako itoeranao reny foko. Raha misy napala elo suprimeko mifune tiako itoeranao reny foko. Raha misy napala elo formateko mifune tiako itoeranao reny foko. Elonareo rehefa any amin'ny tafika masina tena any amin'le toerana fara ze enjana ny lalina makany tena mampiompo-po mampiray saina mampifankatia ary tsy fonao aririna foana zany no fotoananao tsy ainanao mambavaka satria mafy be vao tonga tany ianao. Alleluia. Fa za teteny ny tompo efa nilaza fa any amin'ny toerana io dia isy nisy ataony nanotoby
zay ho ataontsika fa ataontsika amin'ny fotoana maina ilay izy fangataka amin'Andriamanitra tsika. Alleluia. Tia hafa mafy be ho an'Andriamanitra. Alleluia. Amin'izay fotoana izay dia mandeha ny vehivavy tsy maharety. Mahafinaritra ny toeranany a, niseho ny voninahitr'Andriamanitra tany a. Tena nafinaritra ny fiarahana tamin'ny mpiara-manompo e. Tena isorana be dia be nareo a. Andaontsika tia tanina mafy be andreto lehilahy mahery fon'Andriamanitra. Alleluia. Orakoraka mafy be ho an'Andriamanitra. Da ho ary mahazo toerana tompoko. Alleluia. Mirabantsika andro any hariva ao anatin'ny fotoana ifampizarantsika ny tenin'Andriamanitra indray. Mino aho fa hitondratsika ao anatina fisokafana vaovao hatrany Andriamanitra amin'ny alalan'ny teny fiainana izay omeny. Vetivety moa ny Paska ary mbola tsy haiko fa na ny révélation tany amin'ny Toby ara dia mbola manodidina amin'ny Paska ihany. Misy zavatra tsy takatry ny saina naseho ny Tompo maneho ny toetran'Andriamanitra anankiray a tamin'ny zavatra ny teneniny. Dia voasarika ny foko sy ny saiko a izara amintsika ny zava-miafy no ambadika izany teny izany. Amin'ny Exodosy 2:20 ny 9:1. Ozy izy ny ten'Andriamanitra ary toy izao no ataonareo raha ihinana azy, ihinana ny Paska. Ny valahanareo voasikina, ny kapanareo ao tongotrareo ary ny tehinareo eny an-taninareo a dia hohaninareo faingana izy fa Paska Jehovah. Raha mijery n'Andriamanitra dia Andriamanitra miteny izy. Ary Andriamanitra rehefa miteny a dia mahavariana fa izy a milaza mialoha ny zavatra ho ataony. Amin'ny Isaia 4:7-10. Ozy izy ny Baiboly izay manambara ny farany hatramin'ny voalohany ary manambara hatramin'ny ela izay mbola tsy natao akory dia ilay manao hoe ho toy ny fikasako ary efa haiko ny sitrapoko rehetra. Hiditra amin'izay tsika hijery mikasika momba an'Andriamanitra mba hahafanao io amin'ny toerana misy anao io atoky ny teniny mihoatra lavitra noho ny feo hafa rehetra izay manohatra anao. Misy zavatra eo amin'ny fiainana tsy dia mahafinaritra loatra. Tsy ny zavatra rehetra mitranga ny manome fifaliana ny olona. Fa ny zavatra azo antoka dia izao, natoa mifanohatra amin'ny zavatra nitenainao aza ny zavatra mitranga dia mijoro tsara fa tsy maintsy hifarana any amin'izay nolazain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Daontsika hijery ny Genesis 3:7 vetivety. Ny Genesis 3:7 ao a Andriamanitra ny teny ohatr'izao ny 9:7 ka hatramin'ny 9:5. Ary hoy Jehovah Andriamanitra tamin'ny menarana, satria nanao izany ianao ko amin'ny biby fiompy rehetra sy ny biby rehetra dia ianao no voaozona. Ny kibonao no andehananao ary vovotany no hohaninao amin'ny andro rehetra iainanao. Dia ampirafesiko ianao sy ny vehivavy ary ny taranakao sy ny taranany. Izy anoritoro ny lohanao ary ianao kosa anoritoro ny ombela tongony. Hitantsika fa eto Andriamanitra dia niresaka tamin'ny menarana, resaka tamin'ny devoly izy. Dia niteneny ny zavatra hitrango amin'ny fiainan'ny devoly. Androany a anokatra kely ny saintsika aloha ny amin'ny prinsipa an'Andriamanitra. Andriamanitra ry havana dia tsy Andriamanitra manafina ny zavatra ataony. Fa izay zavatra ataony a dia lazainy mialohan'ny fotoana natanterahany azy. Misy famarinana goavana miafina ao ambadiky ny finanana ny Paska. Ny antony nampanaovin'Andriamanitra azy. Any amin'ny testamenta taloha ilay tandindo ny fahatongavan'i Jesosy dia maneny Andriamanitra fotoam-panafana ho an'ny zanak'Israely. I Abrahama mbola tsy ilay karazan'olona atao hoe tena ahalala ny zavatra hitrangy ireny. Amin'io mbola tsy misy tamingany Isaka anankiray akory ao an-tranony. Fa Andriamanitra efa milaza sady ny programa ho an'ny taranany. Amin'ny anaran'i Jesosy eo amin'ny Genesis 3:17. Ary hoy Jehovah tamin'ny Abrahama, aoko fantatrao marina fa hovahinany amin'ny tany izay tsy azy ny taranakao ary anompony olonany ary ampahoriany efa-jato taona izy. Ary izany firenena izany kosa izay hotompony dia ho tsaraiko ary rehefa afaka izany dia hivoaka mitondra rem-behivavy izy. Jereo tsara ny zavatra misy. I Abrahama mbola tsy misy tamingana Isaka, mbola tsy manan-janaka akory. Andriamanitra efa miresaka amin'ny Abrahama amin'ny programa ny taranany ho avy. Ohatrohatr'izao izany ny zavatra hitako. Misy olona zany mbola tsy manananaka kanefa mandray teny fikasana hoe tompo ameo taranaka izay dia mivalim-bavaka avy amin'Andriamanitra dia zao hoe anaka vidiana minibus. Dia gaga ilay olona atao ina minibus taranaka ny angatako ka minibus no asain'Andriamanitra vidiako. Dia hoy Andriamanitra hoe ohatra nisan'ny sezan'ireo ny taranaka ao.
Andriamanitra zany tonga dia any amin'le moyen de transport hitondrana an'le taranaka, any amin'le programma hitondrana an'le taranaka, fa tsy any amin'le hoe omeo aho. Misy zavatra tsy voatery hazavain'Andriamanitra, fa ianao mila misokatra mahatakatra ny zavatra lazain'Andriamanitra. Andriamanitra rehefa miteny dia izy milaza ny farany foana hatramin'ny voalohany. I Abrahama tsy tonga saina mihitsy ny hoe amin'ny fomba ahoana hatateraka izany, na tamingana taranaka iray raha mbola tsy tao an-tranony. Voavy nitaraina izy tamin'io hoe ny anankiray amin'izay atao tranoko ny andova ao izy dia lelezery avy any Damaskosy. Tsy ozy izy fa ny nateraka ao ihany ny andovanao. Fa ozy izy Andriamanitra teto. Io taranaka ao io zao ny zavatra hitranga ho andevo any amin'ny firenena izay tsy azy ny taranaka ao, ho ampahoriana ihany mandritry ny 400 taona izy, fa rehefa tapitra izany hidina hitsara azy. Aleloia. Zany hoe efa tany amin'ny andron'ny Abrahama Andriamanitra no niresaka mikasika ny zavatra hitranga amin'ny taranany. Ary eto dia tiako hazava tsara fa vokatry ny fitsaran'Andriamanitra le firenena izay nanandevo ny zanak'Israely le fanafahana ny tranga tao amin'ny Exodosy 2:12. Baiboly dia milaza fa tsaroan'Andriamanitra ny zavatra nyteneniny. Raha misy anankiray tena mahatsiaro ampatokina ny zavatra lazainy dia Andriamanitra ny voalohany. Rehefa tsaroana izy dia nitady olona Andriamanitra araka amin'ny fony. Nahita Mosesy izy. Zavatra nitranga dia zao, ozy Andriamanitra hoe ny zavatra ataonareo dia ity, amin'ny fotoana ilananareo mipasika dia zao ikatotra anonareo ary asianareo mariky ny raha eny amin'ny tolambaravarana. Ary teto Andriamanitra no niteny fa ny pasika voalohany raha dika amin'ny teny Hébreu dia hoe pesa na hoe passage amin'ny teny frantsay na hoe fandalovana. Ny dikan'izay misy isaky ny misy dingana vaovao tian'Andriamanitra atomboka dia misy fandalovana amin'ny zavatra lasa tsy hiverenana satria anao zava-baovao Andriamanitra. Ary eo ao anatin'izay periode na vanim-potoana hiempitanao any amin'ny fahatsaran'izay, eo Andriamanitra naniraka ny zanak'Israely anomboka an'izany amin'ny alalan'ny pasika. Ozy Andriamanitra tamin'ny Israely rehetra hoe ny pasika dia le volana voalohany amin'ny taona ho anareo. Ny pasika zany dia maneho ny fiandohan'ny taona teo amin'ny Jiosy, teo amin'ny zanak'Israely tany Egipta tamin'ny fotoana izay namoana azy. Exodosy 2:12 Baiboly dia milaza an'izany. Ary ny tokony hoe izany dia tokony manomboka ny taona amin'ny pasika ny zanak'Israely na ny zanak'Andriamanitra rehetra. Zay le fanomboana vanim-potoana vaovao. Raha miaraka tsika le manao alimbavaka ireny hiatrehana ny taom-baovao dia tsaroa fa mandray ny fanasan'ny tompo miaraka foana tsika ao anatin'le misasakalina hiampitana amin'ny taom-baovao. Amen. Ka misy ny vanim-potoana vaovao dia ozy Andriamanitra hoe volana fanomboana ny taona ny pasika. Ka ny pasika dia fanekena fiainana feno voninahitra, manetsika ny fitsaran'Andriamanitra anafaka anao. Zany hoe tsika zany isaky ny misy fanomboana ka miombona ao anatin'ny pasika izay nilazain'Andriamanitra dia mila manokatra ny ao anatintsika ahalala fa misy zavatra tian'Andriamanitra ho atomboka vaovao indray eo amin'ny fiainantsika. Za mahita fa ao anatin'le fanomboana vaovao amin'ity taona ity izay nankalazaintsika niaraka amin'ny pasika teo, mahita zavatra be dia be amin'izay hovain'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao manokana. Tsy maharety eka ho an'Andriamanitra. Verina kely tsika eo amin'ny Genesis 3:7-20 ka hatramin'ny 5:5. Misy zavatra tena mahafinaritra be nilazain'Andriamanitra eo. Ozy Andriamanitra tamin'ny Menarana na hoe tamin'ilay fanaratsy tamin'ilay devoly zany. Satria nanao zany ianao amin'ny biby fiompy rehetra sy ny biby rehetra dia ianao ny voahozina. Ny kibonao no andehananao ary vovotany no haninao amin'ny andro rehetra iananao. Dia ampirafesika ianao sy ny vehivavy ary ny taranakao sy ny taranany. Izy noritory ny lohanao ary ianao kosa noritory ny ombelatongony. Hitantsika eo amin'ny Isaia 7:7. Fa Andriamanitra dia milaza hatramin'ny voalohany ny zavatra mbola tsy nataony akory. Miteny mialoha izy ny zavatra hitranga. Andriamanitra eto efa niteny sy nanambara mialoha ny pasika sady ary tiako ho fantatsika fa ny nandray ny mesazy paskal voalohany dia tsy olona na anjely fa devoly. Tsy kiverina kely anatin'ny Baiboly zay le hoe mandini tsara dia saindry zavatra lazain'Andriamanitra amintsika. Mety hoe zava-baovao be misofintsika le izy fa tiako mampafantatra anao fa zay le fahamarinana. Ozy izy Andriamanitra teto zao ozy izy ho ampirafesika ianao sy ny vehivavy, ny taranakao sy ny taranany. Ozy izy eto hoe
izy anoritoro ny lohanao, ny taranaky ny vehivavy zany anoritoro ny lohanao, ary ianao kosa anoritoro nombe lahatongony. Ho azavaiko le izy. Ozy ny tompo, ho amprafesiko. Ataoko tsy fakazo zany manomboka zao dia anana adversaire ianao. Zay ny tian'Andriamanitra lazaina tamin'ny devoly. Dia Andriamanitra eto manambara tamin'ny Satana ny fahatongavan'i Jesosy voalohany. Andriamanitra tsy nanambara tamin'ny anjely, Andriamanitra tsy nilaza tamin'ny Adama, fa devoly ny tonga dia nivakiny batsilina tamin'ny devoly ny programa tiany ho tanterahana. Ary tsisy nininona na fenin'Andriamanitra, fa maninona Andriamanitra no milaza zany tamin'ny devoly, ary maninona ny devoly ny voalohany. Andriamanitra tsy manatahotra izy, fa izy dia milaza mahitsy ny zavatra tiany atao amin'ny voary rehetra. No zany Andriamanitra tsy faible, fa Andriamanitra manana puissance afaka natanterahana ny sitrapony amin'ny fanatanterahana ny teniny tsy azony devoly sakanana. Ny tenin'Andriamanitra dia irrésistible, unstoppable, tsy maharety akao an'Andriamanitra. Sady tsy hay tohaina ny tenin'Andriamanitra, tsy azo toerina ny tenin'Andriamanitra, tsy azo sakanana ny tenin'Andriamanitra. Amen na sa tsy amen? Ary Andriamanitra tsy mba nanafina ny izy tany amin'ny devoly, tsy nitakoritsika tamin'ny anjely izy zao programme amele zao koa nio. Fa tonga dia direct, tonga dia nandeha teo amin'ilay devoly izy, zao ny zavatra hitranga aminao. Ho amprafesiko ianao sy ny vehivavy, ny taranakao sy ny taranany. Izy anoritoro ny lohanao, ary ianao kosa anoritoro ny belatongony. Tonga dia mivantana no ny tenin'Andriamanitra tamin'ny devoly. Ozy izy Andriamanitra tamin'ny devoly. Misy ny atao hoe taranaky ny vehivavy, voa avy amin'ny vehivavy tsy nalalala. Ary izay olona izay no nitsaka ny lohanao. Amin'ny olombelona dia zao ny zava-miafina rehetra. Amelezanao ny fahavalo dia tsy asehonao ilay planina. Zay mahatonga ny generaly ny Ukraine tsy miresaka amin'ny Poutine ny programa izay tiany atao. Mino tsara ve tsika? Fa Andriamanitra tsy zany, fa meloha amin'ny fotoana anaovany ataky. Tonga dia teneniny mihitsy ilay ady ve hoe zao ny zavatra hitranga ary zao ny hitsarako anao. Satria izy no Andriamanitra. Militsika mametaka an'Andriamanitra eo amin'ny toerana maha izy azy ao anaty fahatakarana feno, fa zany Andriamanitra ivavahanao zany tsy matahotra devoly, ary zay no mahatonga azy milaza ny programa tiany atao na Satana aza tonga dia hitsiny tsy marety akao an'Andriamanitra. Halleluja, halleluja. Andriamanitra dia tsy matahotra izy niza niza. Zany no antony mahatonga azy manambara melony zavatra tiany atao. Izy hoe ilay milaza ny farany hatramin'ny voalohany ary manambara izay mbola tsy nitranga akory. Andriamanitra eto zany dia teteny tsisy injaniza atahorany, tsisy ninninina afaka ny atohatra ny teniny tsy ho tanteraka, tsisy atohatra ny fiasa sy ny zavatra izay tiany atao amin'ny fotoana tiany anaovana azy. Zay mahatonga ny Isaia 3:7-10 ny mpaminany Isaia dia nilaza, tsy misy maharombaka amin'ny tanako ary raha iasa tsy misy masaka anazy zany. Andriamanitra dia miteny meloa izay tiany atao, tsy misy atahorana zany Andriamanitra. Andriamanitra tsy mitantarany tsy mety ataonao zany amin'ny olona, fa amin'ny fotoana anankiray vataniny aminao ilay izy ao anatin'ny teny ohatry zao mba hahafahanao mibebaka. Andriamanitra zany tsy dia tena hoe maniraka mpaminany analabaraka anao zany, fa ny mpaminany mety misy fotoana manaitra anao izy ahafahanao mandray fanapahakevitra. Rehefa mifanaiky ianao zay mahatonga mivavaka tsy maintsy hifanekena. Raha misy roa mifanaiky aty ambony tany na amin'inona ka angataka izany dia ho azony avy amin'ny raiko izay ny an-danitra zany. Raha misy zavatra tsy fantatra hoe ota le izy dia tian'Andriamanitra nampiananao mba hahatonga anao tafavoaka, dia Andriamanitra mamangy ny mpaminany hampafantatra anao ny lalamarina tokony ho alenao. Ekeko zay. Fa raha toa kosa ka fifaliana hampahafantatra anao fotsiny fahadisoanao dia tsy dia karakteran'Andriamanitra loatra zay. Satria amin'ny fotoana ijoroan'Andriamanitra dia tsy olona ny vanginy isolo-toerana anao fa na devoly aza amin'ny vataniny. Dikan'izay afaka miteny aminao Andriamanitra zao androany hariva ao anatin'izao teny zaraiko izao, ahatonga sainanao anitsy izay tsy mety rehetra ao anatinao amin'izay zavatra takiany teny tokony ho tanterahanao. Noho izany tsy ilatsika faminaniny zany hoe mangamanga ny lavarangany tranonareo vao ampahafantariko anao ny zavatra tian'Andriamanitra ho tenenina aminao. Tsy maharety akao an'Andriamanitra, tsy faible Andriamanitra, tsy manompo Andriamanitra faible tsika. Andriamanitra mahery ny Andriamanitsika. Aleo tsika nome voninahitra azy amin'ny hosana sy tehaka ambony tsara ho amin'ny mpanjaka sy tompony tompo. Halleluja, halleluja. Jereo fa na Satana aza zany tonga dia mivantaniny tamin'ny teniny, lazainy
tsy ndresaka tamin'ny anjely, tsy ndresaka tamin'ny olona izy fa ozy izy eto hoe devoly avy aty ianao firesaka aminao. Misy olona ho avy amin'ny taranaky ny vehivavy, dia io taranaky ny vehivavy io anoritoro ny lohana, anitsaka ny lohanao, anitsaka ny lohanao. Ka Andriamanitra tsy manao surprise amin'ny Satana zany, tsy mamely tampoka zany izy satria tsy faible izy, fa lazainy meloa ny zavatra tiany atao, fa Satana ny mila tonga saina mihaino azy. Mahafantatrareo ve fa nisy fotoana Andriamanitra na ikaina azy avy namoniny rahalahiny, rehefa nanenina vaky io tsara ny Genesis 4. Rehefa nanenina kely kaina, rehefa niteny Andriamanitra zao dia tsy manjenjena, dia tonga dia niova hevitra Andriamanitra. Vao manenina fotsiny ianao ny amin'ny faratsiana vitanao dia efa misy fanampiana avy any ambony manohana anao. Zany ny alehiben'ny fitiavan'Andriamanitra. Fa ny problema ny Satana tsy mba manana fo, Satana tsy manana fo manenina, fa efa nisafidy izy ny toerana anohatra n'Andriamanitra hatramin'ny voalohany. Zay no mahatonga n'Andriamanitra miteny, mahatonga n'Andriamanitra miteny milohan'ny fotoana tanterahany, dia hijery izy hoe so hiova hevitra ihany ianao ka hiverina ny programany. Zany Andriamanitra be famindrapo ho azy, tsisy Andriamanitra milako tapoko zany. Misy meny veto androany. Andriamanitra zao androany arivo, rehefa teteny aminao zavatra anankiray izy, dia lazay izy tiany ambara aminao. Andriamanitra tsy mila kolaka zany satria tsy matahotra an'izanizy izy. Rehefa miteny izy dia oka ianao anaraka an'izay lazainy amin'ny fomba tsotra. Mila fantatsika fa Andriamanitra dia tadidio izy no fiorenany zavatra rehetra izay nataony. Izy ho fototry ny hery rehetra. Rehefa miteny izy dia tsy maintsy manaraka ny teniny ny voary rehetra na devoly azy. Zay lazaiko aminao ry Satana ozy tsy maintsy tanteraka. Ahoana mahatonga ana miteny hoe devoly? Raha niteny zao Andriamanitra, Adama, amin'ny fotoana inananao ny azo fahalanan-tsara sy ny ratsy dia ho faty ianao. Ny devoly hoe ho faty rehefa tsy mankatoy Adama. Dia inona no nataony devoly? Nandresy lahatra ny Adama tsy akatohan'Andriamanitra mba hahatonga ny fahafatesana anapaka ny Adama, satria zay ny fahamarinana le teny tambon'le fahotana teny ambavan'Andriamanitra. Noho izany tsy manana fahefana andringana ny devoly, fa zavatra ataony ataony zay nesorana anao tsy eo ambany fahefany teny, tsy akatohan'Andriamanitra fotsiny. Dia zay ny avoazy miantra ho azy ny fahamarinana le teny, fa tsy hoe ny fahaiza manaony. Azavaiko indray mandeha. Halleluja. Micro ny anaran'ity. Ety ambavako ty misy fa ty ny tiako raisina. Micro ny anaran'ity. Fa raha mipiky ty tsy misy courant dia tsy afaka hitenenana. Fa na eo koketo azy ianao dia zao tsy hamaly anao le micro satria tsy disponible ho anao le izy. Ohatray koa ny fahafatesana. Efa tao edena ny fahafatesana. Tao anatiny tsy fankatoavana. Hozy izy Andriamanitra. Tandremo fa amin'ny fotoana inanareo ny azo fahalalana tsara sy ny ratsy dia ho faty tokoa nareo. Efa teo fa tsy active fotsiny. Fa zao rehefa nandika ny tenin'Andriamanitra Adama seva dia active le fahafatesana. Zany hoe ny tenin'Andriamanitra tsy nankatoavana no nitondra fahafatesana, fa tsy Satana akory ny mahery mpandringana. Hitanareo amin'izay na ny fahefam-pandringanana na ny fahefana momba ny fiainana dia aizy samy eo amin'Andriamanitra daholo. Zay mahatonga ny Romanina hozy izy Paoly fa tsy misy fahefana hozy izy na avy amin'iza na avy amin'iza na iza raha tsy avy amin'Andriamanitra rery. Noho izany ny tena fahendrena eo amin'ny fiainana dia zao makatoa an'Andriamanitra. Rehefa mitoeran'ny olona ianao manaiky an'Andriamanitra, tsy mivazavazy ny tenim-pahamarinan'Andriamanitra, dia ilay karazan'olona tsy azo Satana potehany ireny ianao. Mety misy ataka fa ianao tsy vaky. Halleluja. Halleluja. Mety misy fahasarotana fa ianao mandresy foana. Ny antony dia tsotra, misy hery ao anatinao mifankahita amin'ny fahefan'Andriamanitra. Ahafahanao mijoro sy mirehitra vokatry ny révélation na fanambarana omeny ianao. Halleluja. Zay mampitobo ny fireketam-ponao aminy. Ahoana miseho an'izay? Andriamanitra tonga dia nampahalala ny devoly meloa. Zao ny zavatra ho ataoko. Ho avy Jesosy. Ho avy Jesosy ozy. Zany hoe ny fiaviany Jesosy koa zany efa nitenenin'Andriamanitra tamin'ny devoly. Andriamanitra dia tia ny zavatra rehetra nataony irindra sy lamina.
ao programany sy ny sitrapony tanteraka. Fahotana dia tadioany fahotana voalohany dia etsiky ny tsy fakatoavana mitondra fahafatesana teo amin'ny fiainan'ny olona. Rehefa miseho ny tsy fakatoavana dia fahotana ny dikan'izay. Fahotana voalohany dia tsy inona fa ny tsy fakatoavany devoly an'Andriamanitra. Ary zay no nampitay ny devoly tamin'ny olona. Hitanareo no natonga ny devoly tsy nahazo famindrapo dia satria izy tenany mihitsy no nijoro anohatra an'Andriamanitra. Tiako fantatrao fa mahatonga ny olona nanomana famindrapo azy Andriamanitra dia satria ny olombelona voafitaka natonga azy nijabaka tao anaty fahotana. Azonareo fipetraka ilay izy. Ary eto Andriamanitra tena izy teo amin'ny olona ny fahefan'ilay ratsy izay manakana ny planiny tsy ho tanteraka amin'ny fiainan'ny olombelona. Tian'Andriamanitra ny olona hiaino sakatoa azy hiverina eo amin'ilay planina voalohany izay nanendren'Andriamanitra azy fony mbola tsy azo tontolo izao tao am-pony. Raha dika dia hita fa manjary mora tratra ny poziny menarana ny olona andova fahafatesana rehefa tsy nakatoan'Andriamanitra. Ny olona an'Andriamanitra dia izao tia novahany eto ambony tany ny olana momba ny fahotana. Tsy tian'Andriamanitra hitrangatsony ny fahefan'ny ota arak'izay nanomboka tany amin'ny bokin'ny Genesis ka hatrany amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Zany no antony mahatonga anazy namorona Jerosalema vaovao, ilay tany vaovao sy lanitra vaovao, aorian'ity tany tota sy lanitra tota ity. Satria raha vao nisy fanoherana dia tsy tian'Andriamanitra ho tafatoetra tsony satria tsisy toerana nisy fanoherana ka mbola hitoeran'Andriamanitra fa hovainy vaovao. Andriamanitra zany mora manova zavatra amin'ilay endriny vaovao tiany anaovana azy, zay mampamorona azy. Zay no mahatonga milaza natiora-pamorona, natioran'Andriamanitra. Andriamanitra tsy mpamadibadika tota zany. Tsy ilay tota eo ihany ny avadibadika. Fa Andriamanitra tonga dia mahavita manao zava-baovao arak'izay zavatra tiany anaovana azy. Nampahitana ny Jona zany. Andriamanitra zany nanomana toerana ho antsika, izay toerana lavitry ny fanoherana, fa toerana ivorian'ireo zanak'Andriamanitra izay nanaiky sy akatoy ny teniny. Andriamanitra nanaisotra ny ota tamin'ny fandreseny zany tamin'ilay endrika natongavany teo amin'ny nofo, nanaiky ho ateraky ny vehivavy izy, Virginie atao hoe Maria. Ary rehefa tonga teto an-tany izy dia amarina ny Genesis tonga telo andiny fadimy ambin'ny folo, anomana ny Pasika, atongavan' Jesosy tsy maintsy ho faty eo amin'ny toeran'ny mpanota mba hahafahany mamerina eo amin'ny menarana nihitsaka eo an-tampon-dohany ka tonga azy tsy hanam-pahefana na fisainana na fahendrena afaka hamitaka an'izao tontolo izao tsony. Ozy Andriamanitra tamin'ny devoly hoe ho avy Jesosy sy ny taranany. Dia zao izy sy ny taranany nitsaka ny lohanao. Ahoana ny tonga ny taranaka Jesosy nefa Jesosy tsy nalala vehivavy koa sady tsy nanambady. Io le taranaka ra-panana tsangan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fandraisana azy. Rehefa nandrain'i Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana ianao, nibebaka sy niala tamin'ny faratsianao rehetra, ny ekenao ny mahatompo azy dia nateraka indray ianao. Dia hoe nateraka indray dia tadidio tsy hoe miveninao akibon'ny neny fa nataon'Andriamanitra ao anatinao ny fanahy vaovao. Zay mahatonga bokin'ny Ezekely nanomana an'ilay izy, laza izy hoe ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo. Omeko fo, esoriko aminareo ny fo vaty dia omeko fo nofo ianareo. Atonga anareo andeha araky ny lalako sy hitandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy. Dikan'izay, le olona vaovao dia ho amina vision natanjona anaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Hitanareo amin'izay le izy. Zay nambarany tany amin'ny bokin'ny Ezekely. Jesosy nanamafy tao amin'ny testamenta vaovao, ao koa tanteraka ianareo tahaka ny fahatanterahany iray ianareo izay ny an-danitra. Dikan'izay, ny fiainam-pahatanterahana sy ny fanompona ao an'Andriamanitra tsy zavatra azo sarahana zany. Teto amin'izay vao tiako tsapatsika hoe atraiza ny fahamarinana tian'Andriamanitra ho lazainy. Andriamanitra ry havana dia nanome antsika famindrapo disponible, vonona amin'ny fotoana rehetra azontsika raisina. Zany no mahatonga an'Andriamanitra manampy anao izy eny am-pandianana mba hampandroso anao ho amin'ny tanjom-pahatanterahana miaraka aminy. Raha mandeha ianao ka mandroso, mbola tsy tonga eo amin'ilay dingana ny fahatanterahana takian'Andriamanitra. Raha eo ianao matsiaro hoe tompo, ohatrany tsy mety ny zavatra ataoko izany, zay ny fanampiany fanahy masina. Mitaridalina sy manitsy ianao, mampatsiaro anao mandrakariva, andray fepetra, hijoro amin'ny sitrapony sy ny programany, atsangano tsara ny tanany izay miaina. Dia tonga ny tenin'Andriamanitra manitsy ianao fanahy masina dia manaiky atsafidy ianao andeha
ao ny volontény na ny sitrapony. Ozy le olona anankiray zay hoe za ozy izy tena mahatsapa fotrany tsy tiany Jesosy tsony angamba. Maninona? Na ndika kitsirano fotsiny zao sitrapony ao izy na hanao adaladala nyaina tao amin'ny nofo a nandeha arak'izay daniny kibo koa ary nanao zay tontolo rehetra nampalahelo azy. Dia mifona pastera fa tsy mahazo aina amin'ny alina na matory ary reka zany hoe mangatsika be na mifivavako ary tena ohatrany tsapako zany hoe Andriamanitra efa tsy tia atsony. Gogogo izy tonga tany an-trano. Dia zao nataoko tamin'ilay olona. Mafantatro ve hoa? Mbola misy fanamasina ao anatinao mato manapatsapany ianao hoe tsy mety ny nataonao. Ary izay fanamasina izay no naniraka anao tonga eto mba hisy teny avy eo am-bavako hampatsiahivana anao ny alehiben'ny fitiavany mihoatra anao izay nataonao. Fa matoa mbola isan'ny velona ianao dia mbola misy antenaina. Afaka miverina ianao manapa-kevitra manenena mahafotsiny avy ao anatin'ny fonao mba tsy hiverenanao amin'izay zavatra tsy nety nataonao teo aloha. Fa tsisy olona marina zao hitanao zao na ray ary. Raha ny nataoko tsy mendrika hitory sy hampahery anao koa. Fa noho ny nataony dia afaka mampahery anao satria nitiaviny sy namindra ny fo dia afaka pahery anao sy ampijoro anao ilaza fa amin'ny fotoana androsonao Andriamanitra efa misaina fahataterahana ho anao. Halleluja. Ozy tamin'ilay olona fataro ty teny mpamarinana ity. Noveo mahafantatra ny Paoly apôstôly. Paoly apôstôly namono olona. Izy namporisika Stefana notoram-bato. Fa io Paoly io rehefa nandroso niaraka ny tompo amin'ny bokin'ny Romanina laza izy fa tsy nitsara zay sitrako nivitako fa niratsy zay tsy sitrako fa maninona ary aho. Fa nahoana tompo fa inona ny olako. Za te handroso fa tsy mety. Tsy tiako le ataoko nefa ataoko. Paoly ny teny an'izany. Tsy nitsara zay sitrako nivitako fa niratsy. Misy Paoly roa zany. Paoly ray mitaraina fa tsy tiany ny zavatra ataony. Nefa le Paoly ray manao zavatra tsy tiany le Paoly anankiray. Izy ary zany le Paoly andrasana amin'izy roa. Halleluja. Avereny hoe le Paoly ara-panahy hoe. Zany efa manomboka tonga sainy Paoly fa tsy mety tsony ny toerany eo amin'ilay toerana tranainy. Satria efa tonga amin'ny fotoana tokony ho voafafa ny zavatra taloha. Dia nandroso Paoly. Rehefa nandroso Paoly niaraka tamin'i Jesosy dia mahavariana kozy izy afaka aminareo ny raha afaka amin'ny raha anareo ny tanako izy madio ny tanako toy ny tsy namono olo izy satria nanapahatsapahana ihany izy enfin fa tena voavela eloko. Dia ozy izy io Paoly io le Paoly nitaraina ihany tsy nitsara zay sitrako ny vitako fa ny ratsy zay tsy sitrako. So za tsony velona ozy amin'ny Galatiana 2:20 pareko amin'izay hoe Kristy velona atao anatiko. Halleluja. Kanezakazaka eo amin'ny fiainana dia tadio ianao tsy le karazan'olona miezaky ny manompo mba ho tanteraka fa nomena fanahy mba hahafahanao miaraka aminy. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra mandehana araka ny fanahy dia tsy hatanteraka ny filan'ny nofo nareo. Ny filan'ny nofo matoa tanteraka amin'ny fiainanao dia tsy nandeha araka ny fanahy ianao. Fa ny fanapa-kevitra ao andeha araka ny fanahy dia tonga anao tsy hatanteraka ny filan'ny nofo. Zany hoe le faniriana anota mihitsy ny esorony fanahy ao anatinao satria velona ny etaetanao an'Andriamanitra tsy marety akao anareo. Ny apôstôly Paoly tsy niteny hoe tsy niteny izy hoe mieza mafy be mba handresenao ny nofo. Tsy ezaka ao le izy. Fa mandehana fotsiny araka ny fanahy dia tsy tanteraka ny filan'ny nofo. Tsy marety akao ho an'Andriamanitra. Halleluja. Zay ny antony mahatonga anao pirisian'Andriamanitra hivavaka. Ampirisian'Andriamanitra iombona amin'ny teny androso bebe kokoa mba hahafahan'le fanahy mamokatra ao anatinao ny toetrany. Zay le vokatry ny fanahy lasa olona vaingam-pitiavana mandehandeha, olona tsy manam-pialonana ao anatin'ny fony, fa sady maro-po be famindrapo tia mizara honena ny hafa satria mahalala ka sy ho ahalala. Halleluja. Tsy andao ny fanatrehanao hoe meo fahendrena tsisisike tsy anao anganangano meo finona marisike andeha ambony rano. Halleluja. Halleluja.
Andriamanitra nilaza ny amin'ny Pasika fa tsy misy mahatakatra ny zavatra tiany Andriamanitra natao ny devoly tsy nahalala an'ilay izy. Ozy Andriamanitra hoe tamin'ny devoly ho avy Jesosy, ho avy ny taranany, miomana fa ny lohanao tsy maintsy hikarepoka. Fa ianao kosa anoritory no mbela tongony. Nahoana Andriamanitra no manaiky ho faty Jesosy? Fa maninona Andriamanitra nanaiky ny hafatesany Jesosy? Io tena tsy azoko mihitsy. Le ombela tongotra torotoro zany hoe afaka tsy maty. Fa maninona Jesosy navelany ho faty? Magaga sy nampametra-panontaniana ady zao hoe fa maninona tao anaty ady Andriamanitra no nanaiky an Jesosy ho faty? Navelany Andriamanitra ho faty Jesosy. Zay le Pasika ho atsika. Menarana dia natao hamono an Jesosy, anoritoro azy, fa Jesosy kosa sy ny taranany dia natao anitsaka ny lohany. Zavatra anankiroa zany no mitranga eto. Ny anankiray anoritoro no mbela tongony, devoly. Ny anankiray anitsaka ny lohany, Jesosy sy ny taranany. Ao Genesis 3:7-7. Genesis 3:7-7. Misy teny ohatr'izao rehefa nitsodrano any Dana Jakoba rainy. Dana omena rano eo amoron-dalana. Ho biby lava misy tandroka ao an-dalana izy, zay manaikitra ny kitrokeliny soavaly ka potraka ny antsilany ny mpitaingina azy. Eto zany Jakoba nanome fanoharana ny Dana toy ny mena rana. Rehefa kekery mena rana ny tongotry ny soavaly dia potraka mianjerany eo ambonin'ilay soavaly. Satria nahoana? Tsy maintsy ho faty ilay soavaly, tratran'ilay vipera, tratran'ilay venin. Le pozina zany miampitany dia maty ilay soavaly. Dia ndika zay mitsilany ny daraboka. Tsy le eo amboniny te ho faty, fa tsy maintsy manaraka izy sitrapon'ilay soavaly satria tsisy hotengerana, tsy afaka mandeha lavitra. Au numéro tout faire comme repoule, hein? Non, ce n'est pas une révélation. Numéro tout faire comme repoule. Alléluia. Ndin fayen ka atram ndin fasivy. Ary Jehova nampandemena rana hafa teny amin'olona ka nanaikitra ny olona ireny dia nahafatesana be ny olona Israely. Dia nakeo Mosesy ny olona ka nanao hoe efa nanoto zahay fa efa ny tenina ny mety sy ny an Jehova sy ianao. Ifony amin'ny Jehova zahay mba hanesorany mena rana aminay dia nifona ho an'ny olona Mosesy. Ary Jehova taminy manova mena rana hafa ka atony amin'ny hazo lava. Ary zay rehetra voakaikitra dia ho velona raha mijery zany. Dia manao mena rana varany Mosesy ka nanantona azy tamin'ny hazo lava, ary izay olona voakaikitra mena rana ka nijery zany mena rana varany zany dia velona. Hitanareo ny sarin'i Jesosy eny bokin'ny Jaona, tahaka ny nandratany Mosesy mena rana varana koa nisy andratany zanak'olona, toerana zanak'olona izy antonany eo amin'ny hazo. Zany hoe naka ny toerana mena rana izy. Fa ahoana ny fipetraka izany? Tsy le mena rana loatra ny nalainy ny toerany, fa nitroany poziny le mena rana mahatonga an'ilay olona voakaikitra tsy maty. Zavatra tsy azon'olo izy. Razonao ty révélation ty dia hika ho an'Andriamanitra ianao. Amen. Daona antsika kasainy mena rana natsangana dia zay mitazana tsy maty nefa voakaikitra. Ny action'le mena rana mitovy. Le teo aloha kakerina maty. Ohatr'izay koa le faharoa tokony ho faty. Fa rehefa mibanjina le mena rana nantonona dia tsy nandaitra le pozina fa velona. Zany hoe ny fibanjinana an'le mena rana natsangana no antidote manohatra ny poziny le mena rana manaikitra. Tora tsara ny tanan'izay may. Zany hoe raha adika ny troany ny pozina mba tsy sisy fiatraikany ny kaikitra. Fa nasendra voakaikitra aza ka manana an'le mena rana hitanareo ny fanafoana ny fanotronana ny problema momba ny aretina. Satria ny aretina toy ny pozina tafiditra anatin'ny vatan'ny olona. Dikan'izay mety voakaikitra ianao fa aza matahotra, fa afaka foanana ny herin'le kaikitra. Atonga anao hijoro vokatry ny fibanjinanao an Jesosy. Tsy mareteka ho an'Andriamanitra. Halleluja. Ka Jesosy nanaiky nandray ny herin'ny mena rana izy. Le fahafatesana, le pozina mihitsy ny nalainy. Nanaikitra le mena rana dia maty izy, maty ny poziny le mena rana. Natao ota izy. Maty izy. Fa ny zavatra nahavariana, tsangana izy tamin'ny andro fahatelo zany hoe tsy nahomby taminy zany ny herin'le pozina. Fa nanino izy mifaty? Maty eo amin'ny toeranao izy.
tokony ianao voakaikitra maty dia lasa izy ny maty eo amin'ny toeranao. Zay no mahatonga anao tsy mety maty fa rehefa miantso ny anarany amponoana amin'izay dia mamaly le izy satria tonga dia amin'ny alalan'ny finoana azy mandaitra ndray le pozina maty ndray le pozina atao amin'le menarana mpanaikitra fa tafavoaka ianao dia ozy izy tamin'ny mpianany. Mandany amin'izao tontolo izao nareo dia mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Zay misy atao batisa no vonjena ary zay tsy mety mino no elohina. Ary zao famantarana an'izao no anaraka an'izay mino. Amoaka dia amin'ny anarako izy hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy na andray menarana azy izy. Alleloia. Andray menarana izy na dia sotro zava-mahafaty azy izy dia tsy hampaninina azy zany. Famantarana le izy. Ny famantarana zany fa an Jesosy ianao dia zao tsy andairan'ireny poziny menarana ireny intsony satria efa nanana mpisolo vaika teo amin'ny hazo fijaliana hitondra ny problema anao. Noho izany sokafo masom-panahy alala fa rehefa miasa ny fiainanao mifanotronana. Paul mandehandeha anao nikekery menarana izy rehefa mivoaka ny lakana le double sambo ao amin'ny asany apôstôly toko 7:20 ny olona rehetra iandry azy karapoka. Olona hafa ty fa maninona ny tsy mety maty izy nefa ny menarana sy ny venan'le menarana efa nanaikitra ny Paoly tokony akarapoka izy dia ozy izy ny olona hoe matotso maty ny menarana mahafaty ty olona ty tsy olona normal fa zay hitana nikakerina hatramin'izay maty daholo fa ty le fanehompamantarana nolazain'i Jesosy hoe na isy pozina tafiditra za tonga dia miasa ny antidote satria ao ny ràn Jesosy ao ny nofon Jesosy asa dinikofa fa mety avy amin'ny alala mifandraisana le izy. Mety avy amin'ny alala mifandraisana le izy. Ninana ny nofo Jesosy dia ninana ny rany. Io nofo sy rano io le nitsangana tamin'ny andro fahatelo nandresy ny herin'ny fahafatesana zany hoe efa vita sedra zany le nofo sy le ranom-boaloboka. Ohatra ny vaksiny nalefahana ny herin'ny mikroba mba tonga le mikroba zany hoe lasa ohatrany hoe manaraka an'le ohatrany hoe médecine ohatrany hoe ny fitsaboana zany. Misy ny atao hoe fiarovana miaro teny ianao anatin'le izy manao kasibosy ohatrany amin'ny corona dia misy indray le hoe tsaboana ianao dia le fitsaboana raha sitrana azy ianao tsy midika akory tonga dia afaka tanteraka fa rehefa misy miverina tampoka le dia mety ho tratra tampoka dia vita satria nahoana reraka. Fa misy le hoe mampitombo ny hery fiarovana. Ireo le etapy anankitelo médecine. Rehefa ny hery fiarovana no matanjaka be dia mihena daholo ny fanafody rehetra satria lasa tsy misy fiantraikany eo amin'ny vatanao le mikroba rehefa avy ny reseny le anticornao le ao anatin'ny vatanao ny anticornao lasa matanjaka be. Tovoro ny tanan'izay miaina. Dia nidika an'izay variana fotsiny ao mahita ny olona mievonevona marary ny koakoaka manavonavy sy ny karazany fotrany tsy mahakasika ianao mihitsy tsy hoe ianao mafy be fa le vatanao ao anaty mihitsiny nefa ny omana ny ao anatin'ny vatanao rehetrarehetra hiatrehana n'le zavatra mitranga dia tsy misy fiantraikany aminao le izy. Dia hitanareo ohatr'izay mihitsiny Jesosy aloha nitondra an'le izy vita amin'izay le izy tonga dia vaksineny fandraisana amin'izay ianao halleloia. Le venin resiny iny amin'izay tsy misy fahefanao amin'intsony le pozina lasa hoaninao le fandraisana tonga dia tsisy fiantraikany aminao koa ny asan'ny devoly sy rehefa anananao zany révélation zany olona mitondra koko hafa mandehandeha tao analakely ianao. Hitanareo le zavatra mitranga rehetra misy révélation manohana azy ary ny zavatra spirituel ny ara-panahy dia misy fahendrena tokony ananana ao anaty fahatakarana mahatonga anao tsy ho kivokivo na ketraketraka na reradreraka na marina aloha fa ny fizika misy fotoana reraka fa raha isinao indray le tenin'Andriamanitra ny heriko dia tanterahana amin'ny fahalemena amen. Ohatran'ny faible zany Andriamanitra tsy maninona fotrany tsotra ny ananako angamba le atanjaky Samson fa ny ara-panahy kosa attention amin'izao satria misy teny zay hoe ny heriko dia tanterahana amin'ilay anao faible tsy maharety eka ao tsy zao fotsiny secret aza vela isy hirika atonga amin'ny vavanao any médecine an'Andriamanitra. Fa ninina zavatra mitranga rehetra ny fiainanao efa vonona mialoha amin'ny fotoana isehony ny valiny satria Andriamanitra mialoha amin'ny fahatongavan'i Jesosy devoly mihitsy no mivantanany hoe ho avy ny Pasika ho avy Jesosy rehefa tanteraka izay hiteraka taranaka maro izy anoritoro ny lohanao. Fa inona ary ty le fanoritorona nombela tongotra ty. Ny poziny menarana no herin'ny menarana. Rehefa manaikitra ny olona anankiray menarana dia mampiditra pozina anatin'le olona izy dia zay mahatonga an'le olona paralysé satria mikorotana daholo ny système ao anatin'ny vatan'le olona vokatry le pozina dia mitsitsinditra le olona dia maty rehefa avy eo.
Andriamanitra zany namela mipozony menarana namono an Jesosy. Kanefa mipozony menarana na dia mahafaty sy mandringana aza dia tsy nahavita namono an Jesosy mihoatra ny 3 andro. Ka ny fanatorotorona tiany tenenina ao anatin'ilay izy dia zao, le fanatorotorona nombela tongotra mety hitondra hatramin'ny fahafatesana hita maso. Fa zao ny zavatra mitranga, tsy afaka handringana an Jesosy mandrakizay ny herin'le poziny satria tsy nanota izy nanalalaota. Ny azon'le pozina natao na tonga an Jesosy ao am-pasana mandritry ny 3 andro fotsiny nanao vakansa dia avy eo izy tsy maintsy mitsangana manina. Ka ny fahefana faratapony devoly dia tsy manam-pahefana mihoatra ny zavatra efa vitany. Tsy mahavita ninona mihitsy izy ary Jesosy Kristy ny tompony teny farany sy fandresena farany. Voafehany Jesosy ny pozina, voafehany Jesosy ny fahafatesana, voaka ny fasana Jesosy ary nitondra fandresena izy. Zay no mahatonga an Jesosy no objectif farany ao anatin'le fanorotorona ny loha menarana, ny ahatonga ny hery sy ny fahefany devoly ho foana sy resy tanteraka amin'izay. Satria andevona an'io ny programme an Jesosy. Tesalonianina 2. Alleluia. Tesalonianina 2 toko 2 andiny fafito ka hatramin'ny andiny 12. Fa miasa sady ny zava-miafina. Dia tsy fankataovan-dalàna kanefa mandra-panaisotra ilay misakana ankehitriny ihany. Ary dia aseo ilay tena mpandika lalàna zay le voniny Jesosy Tompo tamin'ny fofona ny vavany ary foanany amin'ny fisehon'ny fiaviany. Amen. Tovy amenna moa. Fiaviany ilay iny dia araka ny fiasan'ny Satana amin'ny hery sy ny famantana sy ny fahagagana mandangy rehetra. Ary ny famitana momba ny tsy fahamarinana amin'izay ho very satria tsy mandray ny fitiavana ny fahamarinana zay amonjena azy izy. Koa izany no ampanateran'Andriamanitra ny fiasan'ny fahadiso-kevitra amin'ny inono lainga mba ho elohana avokoa zay rehetra tsy mino marina fa makasitraka ny tsy marina. Tadaro amin'izay mipetraka io teny io. Satana zany mampiasa izy azo ny ampiasaina aneho mpamantarana mandainga sy fahagagana feno lainga. Fa ozy Jesosy ny fahefana ao anatin'le manitsaka ny lohany dia afaka nafoana ny heriny tsy maretehaka ao an'Andriamanitra. Halleluja. Halleluja. Ny hoe manitsaka ny lohany zany dia midika hoe fanafoanana. Ary ny boky ny Korintiana 2:10 koa dia zao hoe ny fahafatesana ozy izy noresena kalevona. Ho avy zany ny fotoana tsy hisy intsony fahafatesana. Satria efa vita amin'ny famonjena tsy maharetehaka ao an'Andriamanitra. Mipozo menarana dia tsy inona fa mifahotana izay miteraka fahafatesana. Ny hoe manoritoro mamindra pozina. Manoritoro ny mbelatongo mamindra pozina ao amin'i Jesosy fotsiny. Fa ny hoe manitsaka ny lohany manafoana ny heriny tanteraka ny dikany. Ary le fanafoanana mandrakizay fa le famindra-pozina 3 andro ihany. Manjary tsy manana ninina tsony devoly amin'ny fotoana anomezanao lanja ny zavatra vitan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Zany no mahatonga ny hazo fijaliana sarobidy amintsika ary tsy tokony ho afaka ohatsaitsika. Fa nisy maty ohatsika nitondra amin'ny fahotantsika. Ary amin'ny fotoana rehetra iverenanao andraisanao fanapaha-kevitra itenenanao amin'i Jesosy hoe tsy mety intsony nataoko Andriamanitra. Fa tena tonga hiverina hiaiky ny fahatsoka eto anatrehanao. Mamindrafo amiko ary mamela dia miasa le raha latsaka manadio anao dia mijery anao izy lay voro malalako lay tsy misy kilema. Amen. Ka ny fampahoriana rehetra hatramin'izay dia teo amin'ny hazo fijaliana daholo. Nahafatesana nanorotorona nombela tongony. Tamin'izy ny kapohana nanorotorona nombela tongony. Tamin'izy ny esoana nanorotorona nombela tongony. Tamin'izy le hoe nitenen'ny Pilato hoe ho tsaraina fa norotorona nombela tongony. Izy ny kapohana, ny lefonina, ny fantsihana, ny mena vinaingitra. Reny tamin'ny vinaingitra reny fa norotorona nombela tongony. Ny lefonina izy fa norotorona nombela tongony. Satria nahoana natao ota izy. Naka ny natiorany ota izy na tsy mpanota sy nalala ota azy. Korintiana 2:10. Ka ny fampahoriana sy fanaintainany dia tsy inona fa ilay nanao torotorona nombela tongony ihany. Ilay tsy nalala otany natao otany raisy ny otan'izao tontolo izao dia lasa izy ny teo amin'ny toeran'izao tontolo izao. Ny otanao tany amin'ny lasa, ny otanao tamin'ny ankehitriny, ny otanao any amin'ny ho avy.
Zany hoe problema momba nyota mihitsy no faranany teo amin'ny azy fijaliana. Zay ny antony mahatonga antsika tsy tokony hanamely tena fa tena entoraka fotsiny dia hijoro satria vonona hitsena antsika melohan'ny fotoana iodinana azy ny famindropo andraisany antsika ny alehibe ny fitiavana zay le fahasoavana somary etiaka ao an'Andriamanitra. Zany tsy midika eo an-dana manota. Mila matotra ianao. Ireo masona kaikinao mila matotra ianao. Ny problema momba ny ota hoe averena ny olana momba ny ota ny vahany Jesosy fa ianao tsy tokony ho zatra manota. Halleluja. Le pozina ny tian'Andriamanitra esorona ny heriny dia nataony taon'i Jesosy rehefa teo amin'ny hazo fijaliana izy dia niraisiny tamin'ny tenany zany ary tsy azo ny ekena ho tao amin'i Jesosy le izy na nandaitra tao amin'i Jesosy le izy raha tsy maty aloha Jesosy. Maty teo amin'ny toerantsika. Zay le nakanjo Jesosy ny fahotany zao tontolo zao. Ary rehefa tao aminy fahotantsika dia lasa ota izy ny solony zanak'olombelona rehetra satria natao ota izy. Rehefa rana tao ny fitsanganana voafehy daholo ny ota sy ny pozina. Alleluja. Ohatry ny lasa ody fampatoriana le venin. Alleluja. Nandesy ny fiainantsika izy. Nandesy ny fiainatsika sy ny fiainatsika ihany koa izy tamin'izay mahazatra antsika. Satria noravany teo amin'ny tenany zany. Ary tamin'ny andro fahatelon'ny tsanganany dia naneo izy fa nandresy mba hahafahanao miaina sy misitraka ny fandresena amin'ny alalan'ny finoanao azy. Amen. Say le izy vao nataony hoe tia hoanao amin'izay. Satria le izy problemana le izy sakafo naverantsika dia sakafo koa zany no anangarany antsika. Raha pitso mbola misy fandraisana fanasan'ny tompo eto. Amen. Tonga avy ianao fa zavatra hafa indray zarena fa nandeha voalohany vita aloha. Amen. Itahian'Andriamanitra anao. Tsika ny rehefa miaina ao anatin'izay révélation men'Andriamanitra dia misy fiainana tafiditra ao anatintsika. Halleluja. Halleluja. Ka ny latabatra rehefa Andriamanitra miteny hoe mby raiso tia ary hoano dia mila misikiny ianao miaraka amin'ny teny zany hoe vonona miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra, vonona iainga miaraka amin'ilay fahamarinana, hovain'ilay fahamarinana hitafy ny fahatsaran'Andriamanitra, olona iaina hisitraka ny fahafenoana zany ao anatinao. Zay mahatonga ny tompo miteny zao no atao fahatserovana. Amen. Ny olona vita vaksiny ianao rehefa avy eo. Miasa ao anatinao zay tombony rehetra vokatry ny fatiantoka nentin'i Jesosy. Dia afaka misaotra an'Andriamanitra ianao satria na iza alianao ninina nataonao dia mananantoka ianao fa eo amin'ny fiarovany. Tsy mary eteka ho an'ny tompo. Halleluja. Mampiditra anao ny vanim-potoana ny voninahitra izy satria hozy izy amin'izay ny ten'Andriamanitra amin'ny Kolosiana 7:7. Kristy ao anatinareo fanantenana ny voninahitra. Afaka miaintsika le voninahitra ny fahatsarana ma-Andriamanitra azy. Iainantsika noho ny fananantsika antoka feo amin'ny fiainantsika izy ary miaraka amintsika. Ho tahian'Andriamanitra ianao. Amen. Halleluja. Tsy mahafinaritra ve maheno hoe Andriamanitra tsy faible ny Andriamanitra. Dahalo ary mba mimenasy melohan'ny fotoana nafiany nefa tsy mety ny zavatra ataony. Halleluja. Fa ny Andriamanitra tonga dia nitenenina. Ho avy aho izy izy dia zao ny taranaky ny vehivavy sy ny taranakao ho ampirafesiko. Ianao anorotoron'ombela tongony fotsiny fa izy anorotorony loana. Ianao zany manam-pahefana afaka haritsaka ny lohan'ny menarana. Ny lohan'ny devolany afaka hitsanao amin'ny anaran'i Jesosy. Zay mahatonga antsika ho hitsaka tsao Satana. Fa zao kosa aza mitoetra eo amin'ny position ny olona mbola midésobéir an'Andriamanitra. Tsy makatoa an'Andriamanitra. Hovainy fo dia makatoavy ianao an'Andriamanitra. Mandehana ianao araka ny fanahy. Ao koa faty ny filana ao anatinao. Fa velao velona ny sitrapon'Andriamanitra anapaka anao. Fa rehefa manapaka anao ny sitrapon'Andriamanitra dia manoka toerin'Andriamanitra ao anatinao ny sainan'Andriamanitra. Rehefa miatrika fiainana ianao dia olona mitsikitsiky lava. Amen. Olona feno fanantenana satria manao tahaka ny fanao izay avy nandresy foana eny tontolo eny miaraka aminy. Alleluja. Aseho amin'ny voninahitra. Amen. Matoky avy zany teny zany asa mahery ao anatinareo. Matoko hafa ny ten'Andriamanitra sady ampitombo ny ampitoetranareo tsy anana ia satria ananantoka fa velona eo amin'ny fiainanareo Jesosy. Raha misy fotsiny tsy mety miverena fa vonona ny famindrapo. Ary le famindrapo tsy lalovina. Tsy androany amin'ny fona dia rapitso manao dia androany amin'ny fona dia rapitso manao dia nahoana zany raha androany amin'ny fona rapitso manao tratra farany io dia ho aiza. Mandraisa fanapa-kevitra. Tompo,
tianao intsony a lehibe azy ao tsy tony tamin'ny taona lasa tsony. Halleloja. Efa lasa ny zavatra taloha, iny tonga vaovao amin'izay ahako. Manana tompo manana anao. Misaotra tamin'ny famindram-ponao dia tsarovo ny toerana rehetra sy ny fotoana rehetra nananganiny ianao. Fa ianao ny toy izao dia noho ny fahasoavany. Tiafa mafy be ho azy. Halleloja. Aza misy miala fa miverina ao rehefa avy eo ao amin'ny filazana vetivetsika. Halleloja. Halleloja. Misy faly ve nandray teny androany? Misy faly ve nandray fiainana androany? Amen. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy a. Dia misaotra ny tompontsika fa tanteraka soamatsara moa zany ny croisade a, tsy natao tany Ambodibonara. Ndao tsika tehaka mafy aloha voninahitr'Andriamanitra. Halleloja. Ohatrany tsy mafy, ohatrany tehaka ny olona noana. Halleloja. Misaotra n'Andriamanitra tsika tanteraka soamatsara. Nisy valim-bavaka ao tany. Ndikan'izany mila mivavaka foana ianao. Amen. Dia fotoanantsika rahampitso araka ny efa nambara teo, misy ny fandraisana fanasany tompo eto amin'ity toerany ity manomboka amin'ny fitora maraina. Dia izarana ny antidote le mampitombo hery fiarovana. Tena razanao tena tonga dia hoentin'ny olona raha ohatra ka somary ohatr'izay mila hery fiarovana. Fa mino fa na ianao raha nao mijoro mbola mila mahery noho izao ianao. Dikan'izay mila tonga ianao rahampitso miomana ara-panahy indrindrindra ny tena zava-dehibe. Mila miomana ara-panahy miainga any an-trano dia mivavaka tsara mba tena tafiditra tokoa le hery fiarovana. Dia fotoanantsika amin'ny herinandro eo amin'ny shoprite Analakely deuxième étage alatsinainy sekoly mpanasitranana, talata sekoly mpamana olana, ny alarobia sekoly ny tokantrano. Aza vela izy fotoana mety bangabanga eo amin'ny fiainanao, matona atao maraina izy fa tsy hariva. Dia dikan'izay misy dikany ny fanomboanao ny fiainanao mihitsy miaraka amin'i Jesosy. Dia manarak'izay fotoanantsika ny zoma eto ihany tsika amin'ny efatrora amin'ny herin'ny androany zany dia misy ny sekoly ny fanotronana zany, Zomà Fanontronana eto amin'ny tranombokin'olona Analakely. Dia mitohy atrantsika amin'ny croisade rally de miracle manomboka ny 40 sy ny 50 ny volana May ho avy izao. Ohatrany tsy mitehaka indray ianao, nefa tonga dia tena wow! Tamin'ny anina antsika mihitsy nisy hoe aloha tsy mandeha ny vehivavy. Tena raha nijerena ilay lalana tany dia misaotra ny tompo fa tsy tany ny vehivavy. Fa amin'ity mahazo mandeha daholo. Sady amin'izay tsy dia tena lavitra be ilay toerana fa akaiky afaka miainga sabotsy vao maraina be ianao, vao maraina be. Na raha afaka moanao dia zoma. Fa tena hiaraka anompo an'ny tompontsika satria misy olona be da be mila mifampitantana amintsika ho any an-danitra. Tsy hoe alaintsika any Antsirabe ilay olona dia tantanitsika dia entina aty Antananarivo. Janona any izy fa mifampitantana amintsika ho any an-danitra. Dikan'izay manana lazay voalohany eo akaikinao hoe manana anjara amin'izany ianao hoe raha tsy mandeha ianao hoe dia mitondra mambavaka. Amen. Izy any tsy andeha. Tena tsisy mahasahy manangatana. Menatra eo mason'ny tompo izay tsy andeha. Dikan'izany tokony andeha ianao fa tsy menatsindra tsy afaka. Tsy menatsindra tsy afaka fa 14, 15 sabotsy sy lahady io fotoana io eny Antsirabe indray fotoanantsika devant Ankara manomboka amin'ny 2 ora atoandro ny sabotsy sy ny alahady. Alleluia. Andao tsika hitsangana re. Anolotra ny fanatitra fa volonkarena sakrifisy ho an'ny tompo. Ainjiro ety anoloana ny tananao ary. Andriamanitra rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Makasitraka anao zay tompo ny amin'ny zavatra rehetra tsy takatry ny sainay. Ianao tokoa ny manao ny zavatra rehetra. Izay mety ho ampiasainao fitaovana fa ianao ny manao ny zavatra rehetra. Misaotra tompo. Misaotra ny amin'ny vokatra rehetra, misaotra ny amin'izay mbola ataonao ihany koa. Misaotra ny amin'ny hitahinao ny isan-tokantrano. Misaotra ny amin'ny fahafahana manolotra ny fahafolon-karena, ny sakrifisy, ny fanatitra tompo satria sitrakao zany. Dia misaotra raha eo tahino tsy rairay avy tahio izay mety tsy afaka ny nanome androany. Ianao hikasika ny fiainany sy ny fonony manokana. Misaotra raha makasitraka tompo malala amin'ny anarana eran'i Jesosy.
Amen. Alléluia. Andao tsika teka mahavoninahitra ny tompo. Alléluia. Ao anatin'io 14-15 io dia misy fotoana eto zoma sy sabotsy izy io. Ny ny 13-14 ny zoma sy ny sabotsy hariva non zoma hariva sy ny sabotsy maraina mbola misy fotoana eto satria sabotsy hariva ny rally any Antsirabe vao manomboka sy ny alahady ihany koa. Misy fotoana zany tsika eto ndao dia tanina mafy be ho an'ny tompo. Ho an'izay tsy afaka zany dia misy fotoana eto. Ho an'izay afaka dia manomana tsara amin'ny fosiny saina amam-panany hiatrika ny asan'Andriamanitra any ihany koa. Mino fa ho tahina daholo tsika. Misy olona ny any ambadika any tena mety fifaninany amin'io fotoana io no hifankahitany amin'Andriamanitra. Dia io fotoana io no ikasen'Andriamanitra amin'ny fiainany mba hahatonga azy nanantoka hoe ho any an-danitra. Amen. Ianao ihany koa manana antoka fa ny Andriamanitra ao dia Andriamanitra mahery. Amen. Izy rehefa dia tia ny azy hatramin'ny farany. Fotsika fotsiny sokafana tsara eto amin'ny fanatrena andro any hariva. Ahofany amin'ny lanitra ny taninao dia misoran'Andriamanitra amin'ny fonao manontolo. Makasitraka raiko amin'ny anaran'i Jesosy. Sotrany amin'ny teninao, sotrany amin'ny fanairanao anaindray androany. Iombona tanteraka ao anatin'izany fahamarinana izany. Tenomboka zava-baovao eo amin'ny fiainanay ianao mandritra an'izao, mandritra n'iny pasika iny. Mandraka androany dia mbola tsy manaiky ianao fa miteny foana, manaitra anay, mba hanananay antoka fa misy zava-miafy no mbadiky ny hery ny fitsangananao tamin'ny maty. Oharina amin'ny nahafatesanao tompo sy ny nanomboananao teo amin'ny hazo fijaliana. Dia misongadina ngeza be mihitsy ao anatin'izany ny fanehoana fa Andriamanitra marina amin'ny teninao ianao. Satana tsy asakana ny sitraponao tsy ho tanteraka fa na ny devoly azy dia nitsinao ny amin'ny programa tianao tanterahana. Tsisy niza atahoranao Andriamanitra fa ianao no ambony indrindra, ianao no lehibe indrindra, ianao no mendrika indrindra. Ho anao rery Jesosy ny voninahitra mandrakizay. Sotra ny planina sy ny programa amin'ny fomba tsy takatry ny saina. Eloavanao lalina sy karakaranao ny fiainanay zanakao tsirairay avy. Arak'izany teny sy fanambarana izany dia mahatokony ao anatin'ny fonay fa androany hariva afaka hikasika fiainan'olona be dia be anao amin'ny alalan'ny fisi'ny fijoroanay tsirairay avy reto ho anao manomboka androany. Esory ao anatinay ny avinavim-po, esory ao anatinay ny karazana toetra tsy mampahazo ainanao rehetra, mahatonga anao tsy tena hoe afaka ny setrasetra amin'ny fanehoana ny mahizy anao raha-panotrona eo amin'ny fiainanay. Mino amin'ny titakarivo ity fa hijoro ianao androany, anna fahatsapana ianao androany fa ianao io dia ilay karazan'olona sy fantsona tsara azon'Andriamanitra ampiasaina amin'izay satria mety aminy ianao, mety amin'ny toe-panahinao, mety amin'ny ao anatinao, mety amin'ny fijoroanao, mety amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Raiso ny fahasoavana androany hariva atonga anao karazan'olona mahomby amin'ny lafim-piainanao ray manontolo. Tsy ho raraka izany ianao miara-panahy, tsy azony devoly fitahana izany ianao fa olona manana fanahy mamantatra ao anatinao hijoroana amin'ny sitrapon'Andriamanitra hatramin'ny farany. Mandehana fa ny fiafaranao dia ho tanteraka sy mihoatra lavitra noho ny fanombohanao tamin'ny fiarahanao aminy. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy fa olo mifankasitrahan'Andriamanitra ianao. Iaina amin'ny fahamarinana, hijoro amin'ny fahamasinana, andeha amin'ny fitiavana, iaina amin'ny vokatry ny fanahy. Ary olona anankiray tena miavaka satria ananan'Andriamanitra fahatokiana ao anatin'ny adsarotra, anehoana fa velona izy ary afaka aneho ny fanotronany amin'ny fijoroanao araka ny sitrapony. Mandehana amin'ny anaran'i Jesosy fa takisy anambinina amin'ny fiainam-panahinao ho tahina amin'ny lafim-piainanao ray manontolo ianao. Salama amin'ny vatanao, hiaisotra daholo izay zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ao anatinao. Tononoko amin'ny fahefana sy hery satria maty Kristy pasika ho antsika. Tsy zavatra anankiray ao anatinao ka mahery no ny tenin'Andriamanitra izany. Noho izany milatsaka eto ny verdikta avy any ambony. Ny teny aminao androany vokatry ny diakapoka izay naretan'i Jesosy tonga teny mpamarina eo ambavany mpanompony. Ninona aretina rehetra ao anatin'ny vatanao miala izany amin'ny anaran'i Jesosy. Salama ianao fa tsy marary, matanjaka ianao fa tsy malemy, mahomby ianao fa tsy oso izany. Mandehana fa ny zavatra rehetra izay ataonao dia ho amin'ny dingana tsara lavitra hatrany miaraka aminy. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy tanteraka amin'ny vavolombelonao. Amin'ny fotoana iverenanao ety aloha dia nanjavatra ho zarainy ianao, anambaranao fa miasa teo amin'ny fiainanao tokoa Andriamanitra. Hitanareo ane Jehovah ka iaronareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo ne Jehovah ka mindra fo aminareo. Anandratra ny tavany aminareo ne Jehovah ka menareo fiadanana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona masina manakely avy any Nazareta. Amen. Totokely ny akaikinao dia teniny hoe fahasoavan'Andriamanitra mahatoy izao anao e. Dia fahasoavan'Andriamanitra koa mahatoy izao aho e.
dia tenenao an'ity tentisy tena atao ventitra tsara zao no lazaiko anao hoe rehefa miaraka amin'Andriamanitra dia mila matotra miaraka aminy hoe omeo zay andrasany aminao hoe ny andrasany aminao hoe akatony teniny anao ny sitrapony mba hahatonga anao akasitrahany hoe rehefa izay hoe dia hijoro izy amin'ny fanotronany ho saro-piaro aminao izy satria tena fananany ianao amin'ny anaran'i Jesosy hoe mandehana fa mety ny zavatra rehetra vita teka mafy be tsika ho an'Andriamanitra halleluja halleluja aza dino fotoana fandraisana ny fandraisan'ny tompo rapitso fampahatsahivana antsika lalan'Andriamanitra sy ny fitondrany fotsiny mino fa tao anatin'io fotoana rapitso zay mitondra ny lohateny hoe Kristy miasa ao anatin'ny lalana ny fanohatra dia hitanao fa omen'Andriamanitra antsika ny toko sy andininy ao anatin'ilay izy atonga antsika tsy ho kivy mihitsy eny an-dalana raha ohatra ianao ka le manao ohatr'izao no hiditra teto amin'ity fivorian'ity rapitso tena azoko antoka fa na ohatr'izao ianao dia ohatrany hoe tsy mila tazomina amin'ny pince tsony amen tonga dia tsikitsiky lava reny mandra-piavin'ny tompo eny amin'ny raha alanitra samy ho tahina Andriamanitra tsika rehetra